en général. L'ONU parle de 22 décès, des centaines de blessés. La présidence nie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres à avancer maintenant? Alors justement, nous avons écrit à l'ensemble des organisations des Nations Unies, parce que ces chiffres sont erronés, ces chiffres ne sont pas justifiés. Et je tiens à le préciser qu'aujourd'hui, officiellement, oui, il y avait eu des pertes de vies humaines qui se chiffrent à 12. Et la plupart, et l'ensemble en fait de ces gens, ce sont des pilleurs, ce sont des casseurs. Et en ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement, c'était un étudiant. Donc, c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement, malheureusement, des casseurs. Les manifestants assurent vouloir... Bonjour. Zapkani anadaini anabavni valdoi. Nainete isko ocho tima vanda no mandem volna la kanfo is namaki bijouterie. Tiako na olo mitatriky mintsy mandeha mitondra koragna aminao mavandy fa le 26 koa ny bijouterie zegny vaky ke entre Tanambos 4 ndraiky Tanambos 5 bazaka Diego tsisy bijouterie zegny nagnino zegny anao ka ohatra hoe anao zegny tiako edy fa le mavandy mihitsy igny le mamparafoana aby malôha namanokana nagnino anao ka tsy mavandy tiako que na mampigajazana mampanakôry raha ataoko ty fa za malôha karaha tiako edy grave zegny donc volaniko azy nagnino anao ka tsy mavandy tegna hitako hafahafa zegny donc tegna hita nagnino izy ka tsy mavandy anao mivolagna io la baby maty zegny ndeha namaky bijouterie zegny sinitry na ianadako zegny andeha bazary niova za tsy mitady olona nafisafo anahy androany tsy mitady olona isolelaka amiko androany fa mitady ny olona hiteny marina androany fa ny olona manana nafisafo aho ny olona miteny anao hoe mety ho président ny olona miteny hoe mandeha io président natonga an'izao olana zao nareo le hoe ZNZ mitenenareo avy eto Antananarivo Randrianarisaina no anarako fa maninona ianao tsy maheno an'le lazainy olona hoe miala Andriamatofiloha fa heninao nefa le resaka jiro sy rano fanontaniana mahitsy ary meneminao fa izy valiny ihany koa zay tena olana misy eto Madagasikara dia i Madagasikara no marary ilay resaka jiro sy rano resantsika eto tazo mahazo an'i Madagasikara fa i Madagasikara manana aretina goavana jiro sy rano rehetra resantsika eto efa tazo iny dia lasa tsy hitatsika le tena marary anazy ao ve tsika ka noho izany le tena marary anay Andriamatofiloha dia sao dia tokony heno an'le ndao anova rafitra satria izao ny antony tsy manapatokisana aminareo tsony izahay nandeha ny fandrobana tsy teo ny zandarmeriam-pirenena tsy manapatokisana an'zareo tsony zahay sao dia tokony isy rafitra mahavesatra be hiazona anareo tsy afahanareo mibila amin'ny zavatra lazainareo tsony ny olana manaraka izahay malagasy mihitsy no nihidina be niveau d'intellectualité anay ka noho izany be dia be ny zavatra lasa tsy takatray be dia be ny lasa ampanantenana zavatra izahay dia lasa manaiko azy ny vahaolana ampio zay Andriamatofiloha ampiakatra ny niveau intellectualité ny malagasy eto anatrehan'ny tany sy ny lanitra ary Andriamanitra Andriananahary miteny aminareo afaka heritaona raha mbola misy délestage eto Antananarivo mametra-pialana tsofilohan'ny repoblika intsony heritaona no angatahako aminareo ary vitako io
ho tanterahako io. Madagascar. Ils voulaient un président moderne. Ils ont eu un président corrompu. 2009. Un ancien DJ prend le pouvoir. Il incarne l'espoir d'une génération. 16 ans plus tard, il dépense 150 000 € par an pour l'école de son fils, pendant que son peuple vit avec moins de 3 € par jour. Septembre 2025. La Gen Z Malagasy sort dans les rues. Les revendications sont simples. Eau, lumière et dignité. La réponse du gouvernement? Répression violente, arrestation massive. 22 victimes selon les médias, plusieurs dizaines selon les témoins. Madagascar regorge de richesses minières. 75% de sa population vit pourtant sous le seuil de pauvreté. Où est passé l'argent? 16 ans qu'il promet la lumière. 16 ans que les Malgaches dorment dans le noir. Cette génération refuse d'attendre 16 ans de plus. La Gen Z Malagasy va-t-elle réussir à se libérer de la corruption? Donne-moi ton avis en commentaire. La suite dans la partie 3. Teny kely ho an'le olona mbola mavita miaro an'ity fitondrany ity aloha voalohany, dia ho an'le olona mbola mavita miteny hoe le génération Z tsy te hitady filaminana, tsy te hitady fifampirahana fa te hanakorotana fa amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa mampiantso hoe andao ifampiresaka ifampidinika dia nareo indray mandahy. Teny kely ho anareo efa firifiry zay ny tonga firifiry zay ny olona tonga nandeha nangataka firesahana sy fionana fangatahana vahaolana tamin'ny Andry Rajoelina fa tsisy fa teny anavina daholy. Misy ara tsy voaray mihitsy na ny taratasy etan'zareo ary tsy voaray. Ohatra anankiray tanora avany amin'ny faritra manja, avany amin'ny faritra varatra, tonga nidododo tena nangataka fifampiresahana dia niresaka mikasika amin'ny fitrandrahana terrara izay fangalarana tany ngeza be ary izay haitsika tsara voka-dratsy amin'ny fitrandrahana terrara. Fa teny anavina ny navaliny Andry Rajoelina azy tsy nisy an'izany hoe fifampirarahana sy fifampiresahana mazava fa teny anavina. Dikan'izany dia hoe tsy mirarahana le vahoaka izy fa izay teny atao. Nisy fotoana koa ny mponina avy any Toliara izay voakasika nitetika asa bazy Toliara tonga ny dododo iresaka tamin'ny Andry Rajoelina fa tsy voaray mihitsy ary na ny taratasy nentin'zareo ary ngamba mety natao tany anaty poubelle fa tsy voaray, tsisy valiny, tsisy ninina. Firifiry ireo fiarahamonim-pirenena tonga ngataka fifampiresahana taminy fa narirarirany daholy tsisy. Dia zao izy efa atenda ny ainy, efa tenda ny ainy satria tonga saina daholo ny tanora malagasy rehetrarehetra, tonga saina daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Dia zay vao hoe tonga ifampiresaka, tonga nao an'izao. Dia ho anareo ary mbola andeha hoe ve zay andeha hien'ny laingany miaraka amin'ny izy 500 mégawatt ho atao anareo, afaka imbolana tsisy délestage tsony, afaka herinandro tsisy délestage tsony, tsy voakato ara tsy mivaly ny olana délestage. Dia mbola hoe ve zay? Anay reo tsy olo draba, anay reo olo nianatra, anay reo olo mandinika, anay tsy abadobadona karan'izay.